fanajana ny lalàna, fanajana lalam-panorenana noho izany dia hitondra krizy amin'ny firenena. Raha izao mbola mandrositsika rehetra ka dia zay dia manohatra an'izany firitsoana tsy manaja ny lalàna zany tokolahy. Izahay eo amin'ny atoko HDM tamin'ny taona 2024 no anisan'ny voalohany tsy natahotra, tsy menatra ny antsony rehetra nilaza atao amin'ny hôtel Carlton ny fetim-boan'ny taona 2024 naovanay an'izany ny tany sainay daholo ny tsy fanajana lalàna sy lalam-panorenana zay natao zao fitondrana izao. Ary zany indrindra nijoroanay foana nitaky izany fanajana ny tandalàna izany satria izay ihany no antoky ny filamina ny firenena, ny antoky ny fampandrosoana ny firenena. Azadino farantaritra izay hoe ao amin'ny resaka fifidianana ny tena ijoroantsika dia izao tsy fahatomombanana io fikarakarana fifidianana io dia efa taratry ny tsy fahatomombanana ny fitantanana ny firenena nandritra izay ditaona faran'izay tokilasy ary hitatsika taratry zany. Za dia tena nalahelo mihitsy mahita an'ireo le hoe mirodana daholo retorinasa-panjakana na ananany fitoram-panjakana petraboly jirama sekrele ary farany teo za mamparahelo razazy dia nyery Madagasikara satria tena mpiandrena-pirenena mihitsy tompoko. Izany hoe ery Madagasikara zany tsy afaka manidina makany velany tsony dia hitatsika taratra amin'izany fa tsy mandeha zany ny firenena tompolahy dia miasa be mitombo ny fahantrana eto amin'ny firenena misy misary fanabeazana tsy mandeha amin'leony zany no krizy misy eto amin'ny firenena fa tsy krizy mpifidianana irery ihany. Tepikatipitenena ihany koa dia zao indraindray isika falifaly communauté internationale zao fiteneny dia mahazo hery indraindray dia ndraitsika kivy eo amin'izay ataony reny satria ohatran'ny hitsitatsika tena mandray andraikitra sy ohatran'ny tao tsy mahita zavatra misy eto amin'ny firenena. Ny ambadiko tenenina dia zao atsika ty firenena ity tsy miamina anjelantsika manarona ty firenena ity sy mitady ny vahaolana ho an'ity firenena ity. Azadino raha eo amin'ny tantara voatselak'olo 2024 tao anatin'ny fahasahiranana sy ny korotana sy ny krizy ny firenena fa nijoro Jonary Mampianina nitondra fandaminana andamina ara-politika ny firenena. Maninona tsy atao zany am'izao fotoana zao? Tsy nisy korotana mihoatra n'izay heverina tamin'ny 2024 dikan'izany dia zao rehefa tsika malagasy mandray andraikitra, rehefa tsika malagasy ny saha, rehefa tsika malagasy ny vonina dia zao azontsika atao mitondra fandaminana eo amin'ny firenena teo plasy tokobavy. Tena fato koa mahita dia miaraba manokana anareo mpanina sy FFM izay dia makatoka miteraka ny fanambarana nataonareo omaly satria namaly ny antso na dia zafisangatana amin'ny Japany voavaly pesaka. Faharoa izay reto koa dia mahatsapa fa tsy misy ny fanarahan-dalàna eto Madagasikara. Ny fitobolanana eo amin'ny fitantanana ny lalànam-pirenena, ny tsy fahatombanana fikarakarana fifidianana, ny fandrahoana sy teritery isan-karazany, ny fampiasana tsy ara-dalàna ny fitaovam-panjakana, volam-panjakana. Ny herisetra dia mitanga taminay mampifoloan'ny politika Madagasikara dia milaza eto amin'ny tenareo manameko tamintera ny zavatra nitranga tamin'ny fisamborana ny président groupe parlementaire aty. Zay tena sisy masina olona ny olona indrindra zany hoe tena manana ny maizary zany reo député reo na fomba-vahoaka ka dia mamerina aho ary manitsy tenareo fa tena manameriko le olona loky intsony tare voasehoko anareo ny fa tena mafy ampolisy aty anisan'ny vice président nay tena ambony rano izy io.
Zona nasa na yun, tanto, pinagpitan. Napitan niya kani tinatanya doon, nandali. Sinyalan niya, jangan kemudian kemudian orang faham. Dan mengasah tulis. Kalau faham betul, marah ni kenapa? Ada di situ dan lajaran. Tena jam ni 5 jam ni 5 marah kenapa? Kadang orang bagian lepas tu berapa jenis. Jauh sebab batang fit, tam batanas, potong batasan siapa bapa pi, batanas tam batanas tu. Sekarang lu tadi, sebelum itu kira na, sudah mana Jawa. Paling apa saya jalan, tapi sekian nak sebalan, real lensi. Apa setiap tu kau cinta dulu, nanti lu baloi, tu baik tu dulu. Jadi sebab jalan di sini urusan dulu. Jangan kita pun nanti tu, hai dia akan continue dulu. Contoh yang lewul, pemain maulah yang lewul. Terus cara apa ni? Nanti baca kan, tu kira umal mengujarkan semacam tu grade, semacam buang dari ini. Terus dah sampai kita filmen si. Sistem pada jalan malam, sistem pada jalan maul lewul. Kada bares iktontian ruangan dilakukan dulu. Para sisi ini sebelum tanggung, entar. Jadi jika sinyasan na dapat profesional, pemanu kada mereka kapten. Mas paipana, batasan de paipana, mana na pas, batasan de pas. Inte da luja, de una ano anete dia dapat mama. Cerita violin. De una semarang ini semarang cara kita janaya, karanteni. Kalau tu kami lebih, sandaran dari semalam tu betul men. Pemula sih macam macam. Pada tu boleh bisa lagi dengan lain. Tapi bantuan dia misalnya tu menurut dia dapat sakit tu ni. Nana kena tahu sih, jangan tahu demi disik. Tuan beri supaya pada tenang. Ada juga. Ini saya nak tenang mereka. Ver tateira, ele não. Ver tateira cá, me jam, fica na me rasta que não te dá. Ver tateira cá, a tapa taranga. E faz fica na ela, e acha esse. Tapi e acha esse dono tu vou já para cantar já. Mas não tem professor tu. Refio a sessão tu seguida na dor que me na casa. Deixa eu te ver mesmo. Não há qual já aí. E ele que na declara em tua, chega da política social. Yang pelaknya itu tekeh, ini itu dulu. Dia pun naik tak jangan. Bulan sampai ada panin nara politik. Pantuh ni apa? Ni sekian itu dia mahu ni siapa citizen. Pakai nak kagak, ni siapa nak yen malakan. Malah nanti macam malakan. Ni ada apa yang nanti kita simpan na. Biasa kamu tu ni approach. Ni ada kan. Isikereta banding kita punya. Atin tigila, niente antiwa. Semai spesies pada fer, semai spesies pada lena nuetna, pada lubanti. Atin am nasa, ni sam merewa, pada nasa kakakirin, am nasnya kakakirin. Sosial, mana kasihan. Cak, biar cikgu boleh kita cikgu mana. Spanipinaya, ana de matua, Angelina Razuela, de matua, Simpson Daniela, Razuela Irina. Saya fantatra panaturalize Fransaya, latsaka hofaninana amin'ny fivianana firenena. Ny fifanipina ihany koa ny fitsarana azy mba lalam-panorenana hitsara ndara-pivianana. Maro ireo biby mivoaka izay mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Ny fahatelo, ny fahatomomba ny fomba fitantanana ny ndra-pivianana atao ny vomiera maleotena misahana fivianana na ny siri. So velabelariko amintsika tafakazarainay aminareo eo ny atsipria ny asamy malala nyzay fahatomomban'izay tsika na ny fiche électoral na ihany koa ny misy fivianana amin'ny ankapobeny. Fahaefatra ny tsy fanekena ny gouvernement tanotanila sy mangarara izay mitantana mandrindra ny fotoam-pivianana. Ny fahadimy
Dia misy fanekena ny fomba nanendreny fitsarana fomba nanam-panorena indromy ataona ny olona misahana ny indraiky ny filoam-panjakana Vozomaika dia ny Prime Ministre Ntsaya sy ny Generaly Richard Ravalomanana. Ny fahaenina ny fanajany tompon'andraikitra ny zofototra amin'ny faneho-kevitra am-pilaminana izay voalaza ny lalam-panorenana ary niraisina ao anatin'ny bloc de constitutionnalité satria voalaza ao na ny pacte international relatif aux droits civils et politiques na alohan'ny charte africaine des droits de l'homme izay ambony lalàna misy eto amintsika araky ny voalaza ny lalam-panorenana ihany. Ny fahafito ny fisiany lesona eo amin'ny lalam-pifidianana mikasika ny famatsim-bola ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana. Ny fahavalo ny ametrahana ny alohan'ny fifidianana l'autorité nationale de régulation de la communication médiatisée na ny NRCR fa dia efa lany ny lalàna kanefa tsy tokatra amin'izao ny fifidianana mametaka amin'izany. Ny fahasivy dia ny anapahana ny daty fifidianana sy olo-bavam-bahoaka sy be ny tanàna ary mpanolo-tsaina ny tanàna. Ary ny fahafolofahany ny famoahana tsy misy atakandro ny député fetra sy ireo rehetra ny tanàna-tonga amin'ny fiara-dalàna tao anatiny andro vitsivitsy zay. Ny faharoa dia ny tsy fahalavina ry ny fanomanana ny fifidianana eo amin'ny lafiny ara-teknika andro vitsy mialohan'ny andro ikasana anaovana ny fifidianana voalohany amin'izany hitanay ny tsy fahatombana ny karatra mifidy izay hitantsika fa misy ny doublon sy ny triplon maro samihafa. Ary indrindra raha miainga avy amin'ny isan'ny mpifidy voalazan'ny stade isika dia latsaka tsy lahy hatrany amin'ny 30 isan-jato misy fifidianana amin'ny fotoan'izao. Ny faharoa amin'izany dia tsy misy mangarahara eo amin'ny toerana misy ny birao fifidianana. Nangataka an'io izahay fa tsy nahazo azo mihitsy isan'izany cartographie électorale sy coordonnées GPS amin'ny birao fifidianana. Ny fahatelo mikasika ny tantanam-bola ny fampielezan-kevitra. Ny tsy fanajana voalaza na lam-pifidianana mikasika ny fanendrena ny tatam-bola ny fampielezan-kevitra isan'ny singa anankiray fa voalaza ao ihany koa fa nametrahana an'ilay trésorier de campagne io dia tokony anatin'ny journal officiel fa tsy tao zany amin'ny fotoan'izao. La commission de contrôle du financement de vie politique dia noraisina fotsiny ny fanapahan-kevitra kanefa sy afaka miasa izy ireo hatramin'izao. Ny fahaefatra dia mikasika ny tsy fiandaniny fitondram-panjakana sy ny tsy fitanilany sampanaram-panjakana fitanilany sampanaram-panjakana. Hitantsika fa maro ny ohatra amin'ny fampiasana ireo chef zap direct Cisco gouverneur mpiasa ministera maro samihafa amin'ny fanaovana fampielezan-kevitra na kandida anankiray. Tsy voaja arak'izany ny andininy larana fatelo amby enimpolo izay rarana ny fampiasana ny loharan'nyvolam-panjakana indrindrandrindra ny fidirany ny fitaovam-panjakana toy ny fiara sy ny trano-panjakana ary ny kenya ny fampiroboroboana ny asa mandarano mba ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana sy tsaka-kevitra. Ny fahadimy dia mikasika ny fifidianana vato mialohan'ny fifidianana izay rarano lalàna ihany koa ao amin'ny andininy fa telo amby telopolo sy roanjato. Ary fahaenina farany mikasika ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Tsy misy ny mangarahara mikasika ny rindram-baika ampiasaina ny fikarakarana fikirakirana ny voka-pifidianana na ny logiciel de traitement ny résultats électoraux. Fantatra fa nofoanana ny fampiofanana an'ireo tompon'andraikitra tokony ampiasa ny logiciel io izay mariany etona fa tsy misy fitsirihana maro eo teny ka essea dans des conditions réelles de l'élection tokony natao kanefa zara raha nisy fanandramana fifandraisana amin'ny ratsa-mangaika ny distrika tsirairay fotsiny. Arak'izany dia tonga dia any amin'ny fifidianana noeteretina ampiasana ny logiciel tsy mifanarahany ty. Zay toko raha fidinina
ny fangatana sy ny sosikevitra avy aty aminay a mpandidapo.